Kristiana ve nefa mieboebo? Raha mandeha ny rehetra eny ka mahita olona mieboebo dia tsy mahagaga. Tsy gaga satria heverina hoe tsy mahalala an'Andriamanitra izy ireny. Saingy tsy izany, Kristiana ihany ny ankamaroany, saingy ny fieboeboana tazana ety ivelany no mampanontany tena ny mahakristiana na tsia azy. Tsy tokony ahataitra nefa raha betsaka ny mpieboebo satria efa voasoratra ihany koa izany, fa ny olona ho mpandoka tena, ho mpiavinavina. Inona moa ny fieboeboana? Ny fieboeboana dia fizahozahoana, fiheveran-tena ho zavatra. Raha dika tsotra dia fanamboni-tena sy fiavinavonana. Ny endrika isehoany dia samy hafa, amin'ny fihetsika, amin'ny fiteny, amin'ny fanao, amin'ny fiheverana, fa amin'ny fisainana lalin'ny fo koa aza dia efa tsinjon'Andriamanitra ny fieboeboan'ny olona iray. Mazava nefa ny lazain'ny tenin'Andriamanitra fa ny fiandranandra ny maso sy ny fiavinavon'ny fo izay jirony ratsy fanahy dia ota. Mampatahotra mihitsy aza ny ambaran'ny soratra masina hoe fahavetavetana eo mason'i Jehova izay rehetra miavinavina am-po, azo antoka fa tsy maintsy ampijaliana izy. Fantaro fa tsy mba toetra ny zanak'Andriamanitra ny fieboeboana fa toetra ny Satana izao tontolo izao. Ny tsiany Jesosy avy hatrany ny mpanoradalàna nanana io toetra io. Mitandremany amin'ny mpanoradalàna izay mazoto mandeha miakanjo lava sy teo arabain'ny olona eny an-tsena ary tia ny fipetrahana aloha ao amin'ny sinagoga sy ny fitoerana aloha ao amin'ny fanasana. Toe zavatra izay fahita ankehitriny eny hatrany amin'ireny trano fivavahana ireny azy izany. Tandremo anefa fa manimba ny olona ny fieboeboana ary mahatonga ny olona andahan'Andriamanitra sy ny teniny ary mahatonga ny fanenjehana koa. Mba hafahana miala aminy ary dia fantaro ny antony mahatonga ny fieboeboana. Ny fahalalana tenin'Andriamanitra na ny diplaoma nanana sy ny traikefa isan-karazany dia manosika ny olona irehare sy hieboebo araka ny voalaza hoe ny fahalalana mampieboebo fa ny fitiavana no mampandroso. Ny fananankarena ihany koa dia mampieboebo toy ny tantaran'i Ezekia izay nampiseho ny fananany rehetra ho entiny mizaozao. Tsy vitsy ireo mihevin-tena ho manana ny maha-izy azy ka manambany hafa, manambonimbony tena nefa dia mitovy avokoa eo anatrehan'Andriamanitra. Raha Kristiana renao dia hisoro eo aminao ny fieboeboana, ny fiavina vonan-kevitra izay loharan'ny fieboeboana ihany koa dia mila andosirana. Hoy koa ny apôstôly Paoly nananatra hoe aza mihevitra izay hiavina vonana fa aoka mba ho zatra amin'ny fihetreny ianareo, aza manao ny tenanareo endry. Raha te hanantona an'Andriamanitra sy ho ankasitrahany ianao dia alaviro ny fieboeboana fa manetry tena, satria Andriamanitra dia manohatra ny miavinavina fa manome fahasoavana ny manetry tena. Hoy koa ny voasoratra hoe raha misy mihetry dia ataonao hoe misandrata fa ny manetry tena ho vonjeny. Hoy mantsy Jesosy fa izay manandra tena no ahetry ary izay manetry tena no asandratra. Kosa satria Andriamanitra tia fanetretena izy dia ahita azy tokoa ianao raha mitady sy mivavaka ampanetretena. Fa izao ny lazain'ny ray avo sy manerinerina izay monina mandrakizay, masina no anarany, ao amin'ny fitoerana avo sy masina no honenako ary ao amin'ny torotoro fo sy ny manetry tena, amelombelona ny fanahiny manetry tena sy amelombelona ny fon'ny torotoro fo. Ny fitiavana ihany anefa no ahafahanao miala amin'ny fieboeboana satria ny fitiavana mahari-po sady mora fanahy, ny fitiavana tsy mialona, tsy mirehare, tsy mieboebo, ary ny fitiavana dia tsy iza fa Jesosy Kristy.